Vatsim-pana edin'ny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy toka. Mideranao sy mankalazanao ho Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia venona trapam-jeny izay. Tratra izao andro talata izao izay andro mpamizena, andro mpanavotana, andro izay anehoana ny voninahitra sy ny fahazavanao ety amin'izao tontolo izao izay misy anay. Misaotra anao satria famindrampo lehibe izany, tsy herinay natanjakay, eny koa tsy finiavana, fa noho n'ilay fanahinao izay miasa aty anatinay ka nafany namakivaky ny alim-pahafatesana iny, venona trapam-jena. Mitsaoka anao izay mankalaza anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra sy ny Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara. Misaotra anao Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta, nanaiky ny hofaty ho anay rehefa avy nijaly fatratra, ary nitsangako velona mipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra mifona anao isan'andro. Misaotra anao izay fanahy masonao izay manazava ny fanahinay, ny fonay, ny sainay, afanay mandray ny teninao. Mitenena tompo araka ny fombanao, fa voninkaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kira avy any Nazareta, no zay manisy mangataka izany novaka izany. Alleluia. Amen. Ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ane ho amintsika tsirairay avy ry havana. Hoy ny voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio, toko faefatra ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra. Matio toko faefatra ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy masina nakany anefitra mba halay ny devoly fanahy. Ary ny fadianina 40 andro sy 40 alina izy, koa no ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato reto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Amen. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, Jesosy nalay mpanatany anefitra no ambaran'izany teny izany. Hanomboka ny asa fanompoana nandaran'Andriamanitra ray Jesosy, ka nanomana ny fanahiny tany an-tany foana nandritra ny 40 andro sy 40 alina. Ny fady hanina izy mba hanana firaisana feno amin'Andriamanitra ray, ka hifantoka tanteraka amin'ny iraka izay ho sahaniny. Inona moa izany afa-tsy ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra miainga amin'ny fibebahana. Ny fibebahana izay mifototra amin'ny fandraisana ny fanahy masina, manova ny fo sy ny tenin'Andriamanitra manome aina sady mitaridalana. Anankiray amin'ireo fakapana telo miataona nafafin'ny devoly ny resaka filana fototra dia ny sakafo. Tsy hoe ratsy akory ny sakafo na ny mivoaka hanina, saingy abaribaran'i Jesosy mazava fa ny tenin'Andriamanitra ray feno sy tanteraka no mamelona ny olona. Mora ny mahazo izany zavatra izany an-tsaina, saingy mila miatra amin'ny tena amin'ny alalan'ny fifadikanina izany mba ho azo tanteraka. Izay no nahatonga Jesosy ny fadianina, nanao modely ny tenany ho an'ny mpino rehetra, fa ambony ny tenin'Andriamanitra, mahavelona ny tenin'Andriamanitra. Manakotsako ny tenin'Andriamanitra Jesosy nandritra ny fotoana izay nijanonana tany anefitra 40 andro 40 alina. Nihaonao tamin'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny vavaka, fandroran'ny tena feno sy ny fiainam-pakatoavana amin'ny atsipiriany, na inona idona, na inona hiatra. Mino fika fa efa nandinika sy nametsovetso tao am-pony ny lalam-pijaliana izay
holalovany Jesosy sy ny hazo fijaliana izay ho lanjainy ny fahafatesana izay eretany. Niaona tamin'Andriamanitra ray tamin'ny alana mivavaka faloran-tena feno sy fiainam-pahakatoavana amin'ny atsipriany Jesosy. Resy ny anoanana. Rehefa vita izany dia narantiranty indray ny laza sy ny fahefana tamin'ny alalan'ny fampidirana fisalasalana hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Avy eo indray ny amin'ny fakapanany amin'ny laza sy ny fahefana raha ny voninahitra. Ho antsika zanak'Andriamanitra ankehitriny, miantso sy mampatsiahy antsika Jesosy fa efa niainany ny fanoherana amin'ny filàna rehetra. Anatin'izany ny amin'ny sakafo sy izay manodidina azy, saingy efa noreseny izany. Koa satria efa noreseny izany dia azontsika resena ihany koa amin'ny alalan'ny fivelomana ny teniny, fihinanana ny teniny. Ry havako, vakio isan'andro ary ny tenin'Andriamanitra. Manana fotoana ho anao manokana hamakiana ny Baiboly. Ianarito tsenjery ny andiny soratra masina ahafahanao miady amin'ny devoly mpamono'olona sy mpandrava ary mpandringana. Ataovy ambety teny eo amin'ny fiainana manokana sy ny resaka hifanaovanao amin'ny manodidina ny tenin'Andriamanitra. Soraty eo amin'ny toerana talaky maso ny andiny soratra masina na ny verset biblika. Raketo ao am-ponao isan'andro izany. Saintsaino andro aman'alina. Ataovy sabatra ny fanahy masina izany hoe enti manafika ny devoly. Izany tenin'Andriamanitra izany. Roay tsy eo amin'ny fiainanao manokana ny devoly noho ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ao anatinao. Manatre ireny fotoana samihafa hamakafakana ny tenin'Andriamanitra ireny. Fahatsim-panahy maraina toy izao, ny alarobia sy ny zoma, ny alahady sy ny fotoana samihafa ao amin'ny sampana velon'ny fiangonana. Ho ny tompo ry havana tsy ny mofian'ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny ary ny tompo Jesosy mampatsiahy antsika tokoa fa betsaka ny fakapanahy ataon'ny devoly milaza fa ny tenin'Andriamanitra dia hivelomana mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tsaroa fa Jesosy dia milaza amintsika fa ny zavatra rehetra mavesa-danja dia miankina amin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra avokoa. Ireo ezaka ahita fahombiazana sy fahasambarana na harena hita maso ivelan'ny fomban'Andriamanitra sy ny fikasany dia hitondra fahatsopanantenana mangidy ho antsika ary fahatiantoka ny hafarany. Manantitrantitra Jesosy amin'ny mpianany fa raha ny fanjakan'Andriamanitra tokoa mitoetra anatintsika dia tsy maintsy izany fanjakan'Andriamanitra izany no katsahantsika aloha. Ny fitsipika apetrak'Andriamanitra, ny amin'ny raharahany, izany fanjakan'Andriamanitra izany dia mila mitoetra anatintsika ary tanterantsika tokoa. Eny omen'Andriamanitra ho antsika ny sitrapony ary koa ny fanjakany mba hahatonga antsika hiadam-pinaritra. Izao natao avy an-tsaina mandrakariva ry havana, noforon'Andriamanitra ho sambatra isika. Raha noforon'Andriamanitra ho sambatra isika, Satana fahavalo dia tsy faly ary miezaka amin'ny fomba rehetra handravy izany fikasan'Andriamanitra izany. Aoka isika hifikitra amin'Andriamanitra, hitahiry ny tenin' Jesosy isan'andro ary hanana ny firaisampanahy, firaisampo, firaisan-tsaina mandrakariva azotsika manatanteraka ny sitrapony. Mereza matanjaha, aza matahotra na mivati-po fa tsy miova Jesosy ho maly sy ny roa mandrakizay ary te hanatrika ny fiainantsika isan'andro izy. Ny teniny ary no ataovy mitoetra mandrakariva ao anatintsika satria tsy ny mofiany tokoa ny veloman'ny olona
fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ho azo ny voninahitra ho antsika ny fanatrehan'i Jesosy fahazavana izao tontolo izao, mitantana andehantsika sy mampahiry antsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Vavaka isika. Jesosy malalo, ianao ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo ka nonona taminay. Jesosy eo anao naniraka ny fanahy masina, mpanazava sy mpitahiry ny teny teny antinay. Jesosy eo ianao no zanak'Andriamanitra velona, ilay tian'Andriamanitra ray fatratra ka nilazany hoe izy no enoe. Dia eno anao mandrakarivo zahay ry mpiantry tsaro, toetra ho tongotrao izay Jesosy mba ho velominao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny loharanoranonayna dia ilay fanahy masina miboboka ao ankibinay. Saotranao Jesosy eo, noho izany fitiavanao mahagaga izany, izany famindramponao tsy hitalany izany. Mankasitraka anao Andriamanitra ray io, fa miteny mandrakariva aminay ianao, ary sambatra izay manana ny Baiboly mirakitra ny teninao, ny soratra masina izay ivelomana isan'andro. Izany rehetra izany mbola hanomezana voninahitra anao, izany rehetra izany mbola ahafahanay mankalaza anao. Mampitoery mandrakariva teny antinay izany fanahy masina izany Jesosy, mba azonay manankitsako ny teninao, mandalina ny teninao, iny mampitoetra izany teninao izany teny antinay, mba ho voninahitra ao. Mankasitraka ireo mporam-panahy zahay noho ny fiainanao Jesosy, ny fiainanao izay nanao ny tenanao ho modely tokoa ho anay tetỳ an-tany. Dia amin'ity andro ity ary Jesosy dia atsiaro mandrakarivo zahay no nieriny fanao masina, fa ny teninao tokoa dia ivelomanay, fa ny teninao no sakafo mahavelona, fa hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofin-drehetra. Ho anao ny deranao janao ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny herin'ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Misaotra Jesosy, rakofy amin'ny ranao sarobidy ny mpanomponao, ary ilay fanahy masina ny taridalana anio ampitso ary mandrakizay mandrakizay. Alleluia. Amen.